Miparitaka eny anivony tambazotra tserasera Facebook indray ny karazana ampamoaka mikasika ny raharaha mahavoatontonona anaran'olona bony amin'izao fitondrana fanavozana izao sy ny fitondrana rajoelina raha ny voarakitry ny horonan-peo any raha isara izay vola androany voatonona amina raharaha fanodikodona mbola mpanjakana ny minisitra iray teo aloha sy ny sakaizany afera mikasika ny mpanolontsaina iray nampitsoahana amponja fanondranana volamena antsokosoko izay nanononany ihany koa anarana filohana androm-panjakana afera mikasika kolikoly na voatontonona anarana mpitsara iray maro ihany koa ny entana efa voalovolaka nefa tsy hitan'ny pirofo manamarina fa tena voaray tokoa ireo entana marobe novidiana ireo raha ny ampamoaka hatrany zaho mandamina an'io zany da iafa manaraka zay teneninao fa izy le zavatra ataony ino zany mahatonga la za efa manaraka zay teneninareo za tsy mamafiry ny asite anao hoe andao nena enao aza miditra am'zany fa mipirina foana zao le olana asite anao tsy anaraka anao rehefa any le olana manjisika foana za tsy miteny zany ny olona raha miteny andao anao manao interview atao zao za tsy nety fa zay teneninareo foana tsy manao an'izany ho afa manao profil bas foana anao aza manao profil bas nefa nijerevo sabotage atao faniditra fa zany nananazy raha fiarovako anazy izy nasona atao tany le olona tany ny antso hoe nefa nicapturé anao izy andro dia anao izy anaty lista dia ahoana ny atao mamao sy ny zavatra ohatr'izany tongava ho afa zaho amin'ny toerana tiany fanahy zaho aty filiara zaho amin'ny zano ka raha atavelana Antananarivo andalana aneo zao nandeha hitondra tomobily angalaka ny zazareny any satria zao fotsiny fianarako anao ando be tsy ianao azonao zay tampitra ok dia zay fotsiny nampalelana ny dia zena hoa zaka andreo zazareo satria ahoana moa izy verina am'zany anao fa aleo calme anao restanao koa rehefa misy zavatra kely dia efa misy saizy lavabe lasa manervena le za mitena anao mihitsy hoe zao natao fa mipirina fotsy anao fa za mandamina anazy ok za tsy manary anao zany moa dia problème zavatra kireny faniry songe trop be za zany tena miteny anao da fa izy tany andafy tsy nafakina ny an'le vola nangatany ny vola menaka na viliny netre ihany ny vola lasa ny netre izay haiko hoe mampeloka anazy io fa zany nefa tsy afaka hiteny anazy hoe ananako preuve daholo ane zany tena nonty fitsonjovako anao da tsy firina hatramin'ny journaliste mamaly avoay marina aleo hidovitra any izy da za tsy manao anao zany efa mipromettre anao nefa manino izy mbola manao ana ohatran'io zay nge mampalelo anahy da fa ina zany le tiany atongavany za zany tena hitanao zao moa koa lohako tsy zaka aza mety ampiarahan'olona anao influencen'olona ok enao tena za vera nga fiarovako anao nangataka LP am'le dossier-nry Stéphane iny izy mihitsy ny teny PG tsy azo mena LP io zao koa mampivaliko loko ne raha ataony fa maninona anazy za fiarovako anazy zao rehefa tsy tianareo eto romby folo listany any dia zaho ny anatin'le romby folo io nge mba maro ane olana ataon-tegna soa hitanao da rehefa ohatra hoe maneligelina anareo gnanako reo ma tsy misy mitaiza zay nge problème fa raha hoe misy mitaiza reo tsy raha mampanino anakay mipoly za tena mampalelo anahy mihitsy le izy tena marina zany tsy mampiditra anao am'izany ka zay tokony mba teneninao izy tsy manao an'io anahy nareo maly niaraka tamin'ny fetany fa zaka maninona anazy zay nge tsy azoko zaho mivolanao fa calme ia influence van'olo any dia tonga dia miraha lafa zaho mbo tsy mivolanao tsisy danger zay ndao moa zao koa malahelo avao am'le raha misy tegna nefa za tena hoe nananaovako association zany nge niera taminao za alefaso initiative ho anao fa za ino moa koa anaovako politiky za efa ataondra ohatrany dia mbola andehanao politiky ave mampalelo anany iny zavatra misy ok dao fampiatrika ok mandao nameno hitambazotra tserasera iny ampamoaka horonan-peo ny raha isara izay vola iny izay mety tsy ho marina zato isan-jato fa na izany tsy tokony ho avela andalo fotsiny amin'izao tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena anatin'izao fitondrana fanavozana izao no voatontonona lehibe na androm-panjakana mpanolontsainan'ny filoha minisitra teo aloha ka tsy tokony ho avela andalo fotsiny mitodika any amin'ny filohany fanavozany kolonely Mikael Randrianirina araka izany ny masony vahoaka malagasy inona no ataony inona no fepetra ho raisiny eo anatrihan'ireny ampamoaka mahavoatontonona ny olona sasany mandidina azy ireny anadio ve ao ary ny fandiniana sy fanadiadiana
andray fepetra enjana ve ka mpafantatra izany amin'ny vahoaka malagasy mba tsy ho verimomoka amin'ny tolona mba tsy ho faty ilay fanantenana efa nitsilopy tao am-poniny malagasy eo ihany koa ny praiminisitra izay inona fa tsy atory voanjo adina amin'ny tranga takitony any aminy no mifantoka ny malagasy 30 tapitrisa ampisambotra sy anagadra ireo fanedry be ny firenena na eto an-toerana na any ivelany tsy hijanona amin'ilay Andry Rajoelina sy ny firongony ihany fa ireo rehetra mpanao bizina mpanao afera maloto mambotra ity firenena ity raha izao zava-misy izao tsy tokony andro alina ny filohan'ny fanavozana sy ny praiminisitra fa hanome vokatra aingana sy azo tsapainy tanany anatin'ny fotoana fohy ho fampanjakana izay tantandalana izay ka andray fepetrana amin'ireo manodidina azy bevinany na ny lavitra manao be fandroaka araha ny sampana fampalalam-baovao akaiky ny toy n'ity raharaha ity isin'izay mangarara sy tantandalana eto amin'ny firenena izay ona ny fahitana roa an'le osotra ndray satria tsy mora aloha ny andra le gouvernement teo hoe tena ity ve aloha zany hoe premier ministre l'homme de la situation zany raha ohatra manareo ny vondrana mpanorama le gouvernement ho avy mbola gouvernement de tsaiko mbola remerciement ve le izy de reconnaissance za gouvernement de combat satria dia ny tontolo mandrafitra na ny eto toerana misiatra resam-pirenena dia tsy mora aloha zany gouvernement zay joro zany ia fa napetraky ny PRRM moa zany izy iny manangana ny gouvernement zany a ny premier ministre am'izao fotoana zao maro ny entité na entité politique manatitra CV eny Mazorivo na Tombotsoroatra zay aloha safidiny zareo ny mametraka an'izay za tsy teny hoe gouvernement de no combatty fa io tsika mahita izy ny zavatra mamaika ny sarababem-bahoaka aloha zany zao de hoe rovina ny concertation nationale efa voafaritry ny chronogramme iny iova ve iny sa de ho raisina antanandroa ihany keo ny fanatanterahana iny satria niteraka olana mantsy iny tao anivon'ny mpanao politika maro sy ny hoe tsy tokony ho iny nivoaka tamin'ny 28 février teo fa tokony ho alina de niteraka ihany keo ny fanarana ny premier ministre tam'izay ia ka tsy fantatro na le olona ny soloana aloha de miova olona vaovao manohy an'le zavatra nieritrretina teo reo ministre zay iverina hiasa ao anatin'izy io de aleo mena safidy malalaka ny PM sy ny PRRM andamina an'izay tsika mbola ho iteo ho anay aloha zany de hoe tsy any amina ohatrohatran'izay aloha zany mamay anay ao anatina vondrona politika panorama hoe miazakazaka zay anao akaseza sisa ny anay zavatra ny teneninay hatramin'ny voalohany ny rahana tamin'ny mpanao politika rehetra dia ny fanadiovana ny tokotany mpifidianana zay ny anay aloha io am'izay le fanadiovana ny tokotany zay raha amindratotsoka singa raiky an'izay ny mikasika ny voamera-pirenena maleo tena momba ny fifidianana zay nanaovanareo fanamariana sy nandrosonareo hevitra mihitsy moa zany fizita ny fanamariana fotsiny ny mikasika an'izay natsona n'izany indrindra anao ramasy satria isan'ny nanamarika an'io zany le fametram-pialana vaobe natondra mpikambana enina amindreo sivy mandrafitra miromaritry ny sioni ary ny amin'ny hoe ho fanoloana reo mpikamban'ireo raha nytetiandro dehibe ny faneo-kevitra manao fanambarana ny etsy ohatran'ny reo vondrana fiarahamon'ny pirenena zay tetsy amin'ny ambatonakanga zao de anao fanambarana zay dia tsy roso am'izany hoe fanoloanany fisolotenany fiarahamon'ny pirenena ao anivon'ny senia ny KMF koa koa eto zao mandefa fanambarana hoe aoka tsisy salosalotra ny anaran'ny firaisamon'ny pirenena fa mijoroa reo tena atao hoe nserra teo amin'ny lafin'ny fifidianana ary navita tatatra momba an'izany fanampiasana fifidianana ifandroritana lizy ny senia koa nefa tery apita omaly de nanao famorina ndreo ataontsika hoe avy amin'ny akolafin'ny firaisamon'ny pirenena nametrapetraka ny hoe ahoana no isafidianana ny zay solotena ny firaisamon'ny pirenena io anivon'ny seni eto indrindra nareo anivon'ny vondrana panorama mikasika an'izay le ataontsika hoe fanadiovana tokotany ho amin'ity voamierity zay ny panorama aloha dia azo adika tamin'ny convention de 31 octobre azo adika be fahatany fa ny panorama am'izao fotoana zao dia mitondra ny anarana hoe paikady anorenana ny rahampitso ny Madagasikara izay zany ny angalin'ny panorama
dia ny fifidianana tamin'ny taona 2012 angambany izay teo ny tena ny poirana zany ary ny tenako no anisan'ny tarika olona ny akadapa tamin'izay fotoan'izay ny akadapa teny amin'ny anteny merandoolona tamin'izany fotoan'izany moa ny sénateur président ny ASV Manketriny Rive Rakotovao ny filohan'ny Sénat tamin'izay fotoan'izay no ny fampiresaka hoe tsy izy mahitsy ny fifidianana ataontsika teto io mitondra n'le resaka doublon iny nisy ange enquête parlementaire napetraka tamin'izany hoe reto ny doublon nentina teo anivon'ny anteny merandoolona ny kara-pifidianana sy ny kara-panondro rehetrarehetra santoka tamin'izany fotoan'izany de zao ve niainantsika nanovana ny démocratie eto nanaovana ny enquête parlementaire de nahazo fahefana moa ny filohan'ny pirenena Andry Nirina Rajoelina tsy ny raharaha iny zany fa nitohizany ihany ny asan'izay heveriny fa inona tonga ny mpanao politika sasany teny hoe capture d'état moa zany filazany azy teo hoe manao mpimamba ny fahefana ary zay mihitsy ny zava-misy amin'izao fotoan'izao atao zay apietiety ny mpitondra eo amina fitatanana afahana mitondra maharitra angoronana ny arena misy eto amin'ity firenena ity izahay ny antoko MFM averiko tsara tamin'ny taona 720 dia nivory niaraka tamin'ireo antoko politika manerana ny Afrika nanangana ny atao hoe GVTD aty Afrika zany hoe ametraka ny demokrasia aty Afrika tsy zao ane nitondrana azy tamin'izany fa rehefa natao moa fifidianana de maro no tonga teo amin'ny fitantanana mpanjakana dia tsy tratra le tanjona dia hatramin'izao ve zany mbola iady amin'izay fanadiovana tokotany zay nataontsika raharaha eto amin'ity firenena ity fa tsy resaka toekarena no jerevana io izy io alabato atao daholo ny fanaovana mpimamba ny fahefana rehetra ny fampidirana ny olo-mpanjakana ao anaty rafitry ny CNI atao dolodolo zany rehetrarehetra zany ka raha ohatra ka miteny an'izany de lazaina fa mpanoariana manelingelina tokony ho saziana tokony ho gadraina zany ny fiainantsika teto nandritra ny fotoana nitondran'ny filoha Andry Rajoelina tamin'izany fotoana zany ka tsy amelanay mihitsy ny fanadiovana tokotany io ny teny ianao teo hoe vory ny ireo fiarahamonim-pirenena amin'izao fotoana zao tsy manaiky intsony ny zavatra natao marina zany aleo samy teny ny olona fa reo rehetrarehetra tsy ny teny an'ireo tamin'ny fotoan'androny fa tsy afaka ny teny ka raha vao miteny de gagazo zay ny ainan'ny fiarahamonim-pirenena izay ny ainan'ny mpanao politika eto tsy misy azo ampitahorina intsony fa aleo tsika metraka ny fanadiovana ny tokotany zay heverina tena hiditra amin'ny demokrasia marina zany ao anatin'izao fitantanana vaovao tarihan'ny PRRM zao io zany iza moa ny filohan'ny CNI amin'izao fotoan'izao io tamin'izany fotoana zany izy nefa filohan'ny CNI ary nalaza le doublon teo aminy mihitsy nametrahana an'le doublon ary namoaka n'ilay tsy nety izy rehefa aveo de nametra-pialana fisy zao nijanona aloha fa tsy nandeha am'le sivy ya tsy maintsy mijanona izy araky ny lehibe ny androm-panjakana mba isin'ny continuité de l'état zany ao anatrehan'izay mba tsy ho rava daholo ny androm-panjakana tsy maninoniny fa tsy maintsy ravana io tsy misy mijanona tsony ny olona eo anivony eo vaomera maleo tena ny fifidianana io ary tsy maintsy amboarina ny rafitra fa tsy ny olona fotsiny miova ny rafitra ozy ka tsy manana misy tsony na manana fahefana tsony ny androm-panjakana ny filohan'ny repoblika nge manana solotena tamin'izany fotoana zany de zay tia mianovana azy ny UCN io teneniny fotsiny hoe ty alefa ty zao ty kakao ty zany ny fiainantsika teto de zay ve mbola tiadavina ho averina indray eto amin'ity firenena ity aleo zay ny tsy de mamaiky anay loatra amin'le gouvernement zay ty anao gouvernement andana mandeha manao an'izay asana gouvernement fa ny anay mifanadiovana ny fifidianana zay ty ametraka ny demokrasia eto amin'izao fotoana zao fa misy le resaka le hoe anaovana satria ny zotra-pifidianana moa tsy hoe ary am'le latsabato ihany fa mibetsaka ny asa sy ny zavatra tsy maintsy atao aty aloha zay manomboka ny fanisana ny eo amin'ny lisy-pifidianana fanomanana zany ny famitana zany ny fahadiovana zany ny am'ireo zavatra pitsopitso maro samy hafa am'izao misy an'le hoe faizina
le ohatrany hoe anaovana biometrika moa zany hoe irosona makany amina mba ahafahana mba mahazo antoka kokoa lay lisym-pifidianana zy ampiasaina amin'ny androm-pifidianana manara-maso akaiky ny fanaovana zany ve nareo nivonavodana panorama iverinareo fa lalana anankiray isin'le fanadiovana resahanareo ve io sa ya zay indrindra tamin'ny 2021 dia nanao visioconférence zay a niaraka tamin'ireo mpamatsy vola anyvelany reo PTF atsika zany ny zavatra nresana tamin'izay a tsy misy afa-tsy io biometrika io fifidianana io ny misy tao ny évaluation ny besoins électoraux zay ny fanarahany zavatra natao tamin'izany fotoana zany ary de voaray an'zareo tsara ny etaetan'ny malagasy zany amin'ny fanovana tianaka atao eto amin'ity fireneny ity zao ny teniny ny mpitondra anareo ozy izy malailay finosana amin'ny fanovana misy ny tena atao hoe demokrasia any aminareo de eo avarina mieritreritra an'izany fa izay vonona ny anampy anareo anampy anareo ara-teknika sy ara-bola fa ny mpitondra ny tsy manana fahavononana io biometrika io ny fampiresahanay nandritry ny adiny roa teo eo tsy moramora miresaka an'izany ary ny teniny zareo tamin'izay fotoan'izay de hoe eo amin'ny heritaona sy tapany eo nanaovana an'izy io izy heritaona sy tapany efa niresahako tamin'ny PRRM zany efa niona taminy a hoe io biometrika io tsy kitotohatrany io nanaovana azy satria za mahita fa ese aloha le teo ese andrana de amin'ny mahandrana azy zay hitadolidolo ny lesiko ao anatin'le izy ahoana ny olona ny sazinao ifomaraina amin'ny telo andehanao carte biometrika tsy mety zany fa ny olona zany a tena hoe ao anatin'ny fahavononany ao anatin'ny teanao mihitsy ny olona mahatonga fomaraina amin'ny telo zany ny olona te ametraka ny carte biometrika io ary de tokony alamina tsara zany a ny fametrahana an'izy io fa nisy apelina moa zany natao ny anatanterahana an'izy io ho an'ireo zay sivana zay everina azy anao azy za moa ny teny tamin'ny filoham-pirenena tamin'izay fotoan'izay hoe filoham-panjakana hoe jerevo reto tanora manam-pahaizany reto mahay mikirakira amin'io inona moa izy teo io ordinateur io asevy manao an'izany zany ny mitolona natao teo fa tsy hoe andeha hiditra amin'ny sehatra politika reo hiditra amin'ny sehatra politika ndana manangana antoko fa reo ankizy ireo mahalala tsara ny zavatra tokony ho ataony amin'ny fanatanterahana sy ny fametrahana an'izany fahaizany zany za tsy miteny hoe tsy tokony hiditra anaty gouvernement izy na hiditra re anaty anina fa ny akamaron'ireo ny tolona rehetrarehetrareo raha ho asesika eo de zao lasa miady atrahany fotsiny nataony ny GNZ da rehefa aveo hoe zay zao ka tsy mety zany fa meo ny anjara asany izy reo ange olona mpianatra ny akamaron'ireo mpianatra mavita fianarana mbola miandry ny fivoahana sy ny isan-karazany de zay zavatra zay zany mikasika an'le biometrika mbola tsy manompoka izy io fa eo mpandaminana tsara an'izay zany ny rafitra le fepotona le tety andro zay ataontsika hoe farana anatin'ny efatra amby roapolo volana efa mety efa roapolo volana latsaka zany zao sisa raha masy ohatra no hotratra ihany ve zany sa hoakamehana sa mbola tsy maintsy le fanao teo aloha zany mety mbola ho fandehan'ity fifidianana ho avy ty sy reny ifarana zao ataontsika hoe fanavozana zao de fifidianana ny faranana ny tena voasoratra moa zany de fifidianana filoham-pirenena fa tsy hay hoe le fikanaondom-pirenena ve hamaritra zavatra hafa melohan'le ataontsika hoe fifidianana filoham-pirenena zay voasoratra ao anatin'ity ataontsika hoe ny PGE sy le PMO iny zany ny fikaonandom-pirenena koa aloha azadiny fa mbola maritra zavatra be deaibe mikasika ny firenetsika fa tsy hoe iny ny tety andro iny ny fanarahana tamin'ny reo everina fa mpiara-mombonampoka antsika ty Afrika zany de tsika koa tsy tokony baikon'ireo tsika zany efa manana ny fahaleovan-tena tsika aloha zany zao de aleo ny dinika samy malagasy ny mamaritra tsara no avin'ny firenena fa tsy teriterena fotsiny zao volana na zao volana fa aleo mandamina na izany naty zany tsy mijanona amina resaka hoe mitarazoko tsika ao anatiny le izy fa apetraka tsara mihitsy ny fandaminana zany ny tsy maintsy hamaritra ny concertation nationale no avin'ny firenena zany zay tena hoe hamaritra tsara anatin'izay rehetrarehetra zay zany